Nahita latsaka nosoratan'Rajaona Arimanana sombiny aina Sarobidy. Rahalala no Randremo. Sofaniry no Mengaly. Christophe Rabe Arimanana no Antenaiko. Nanja ny Anala. Nofy no Dina. Mandray feso manatontosa. Nanja Razavitra Goto. Mandrindra teknika. Mamy Arivony. Neny fa manino neny mikofokofoka foana. Efa 1:30 ange zao fa sao dia misy marary. Ka raha tsy marary ary dia mizaha mitady torimaso hoe izany dre mivingevindolo ireniko mahantra no sady milatsaka ny ranomasina. Tena tadidiny izany androandroany. Telo taona katroka androany mantsy ny nahafaty amin'ny dada. Ilay be fitiavana, ilay nampianta sy nanao izay nahafaly ny ankohonany mandrakariva. Dia sompatra loatra tokoa ianao ry fiainana. Dia iny lozam-pifamofoizana indray mandeha iny no nanova tanteraka ny tantaram-pianakaviako. Dada maty rehefa nialana nenina sy nandaniana vola mankarena nandritra ny 2 volana teny amin'ny hopitaly. Iny indray velona saingy izao. Sao mona tsy nainy teny sao ntsony. Dia nanomboka tamin'iny tokoa ny fahasahiranam-be no nitoetra tato an-tokantranonay. Tena hoe mitrongo voahomana izay ankehitriny. Mba nanana tanimbary sy tanimboly betsaka ihany dada sy neny fony fahavelony saingy indrisy vao nidony iny loza iny dia tsy maintsy namidy izany ny tsaboana azy ireo. Dia tanimboly kely sy ity trano bozaka ity sisa no mba hanofanananay. Teo amin'ny 25 taona koa no nitranga izany loza izany. Afaka BBC tamin'izany. Foterin'ny zanona tsy nianatra nanomboka teo satria zaho sisa no matanjaka tato an-trano. Hidiana zandriko mbola 14 taona monja mantsy tamin'izany. Izaho no lasa lohan'ny fianakaviana tsy zatra. Tena mahatsiaro sahirana ankehitriny satria hiditra eny amin'ny lycée diana zandriko. Mbola tena mazoto ny hianatra izy kanefa ny hoenti-manana tena tsy misy. Ka raha maraman-tselikely mba fidiram-bolako, manasa lamban'olona sy ny sisa. Zara raha misy ambiny izany karama izany ilan'ny sakafo. Tsy tiako hijanona nefa ny zandriko satria zaho efa tsy tafita tamin'ny fianarana ihany. Dia izy koa ve nefa dia mbola ho toa tsy tena hanao nezaka manontolo mba ho afaka baka ny zandriko farafaharatsiny izay vao mijanona. So ihany aza aloha fa mba misy lycée aty ambanivohitra aty. Se ny orinasory antenaiko. Izy aro papa, tena tsy mora le mitondra olona saingy efa napetraka ireo tamiko moa ny andraikitra ny fitantanana ny orinaso dia raisiko ampitiavany. Ka izay indrindra tsy misy afa-tsy saina teraka mivady angery antenaiko. Zaho moa efa fantatra izay ihany fa efa lazon'ny aretina. Renonareo indray iny efa lasa ny lolalana iny. Ka dia ataovy le roa izay mety ampiroborobo tsara azy io. Mila mazika senjitra rehefa mitondra olona. Raha tiana nirosoko ny zavatra atao dia mila matitra tsara. Voaray papa. Tsy maintsy mananatra sy miteny an'sy raha mbola velona koa. Satria haiko fa mbola tena tanora loatra se. Nefa mitazona andraikitra lehibe izay tena hiankina ny fiainana sahady. Elo
efa mahazatra koa nge no maheno an'izany anatranatry papa zany fa eo aloha mba batao kely hoe tsy ambony fauteuil roulant etsy afa mba te haka rivotrivotra ny atokotanika leo fandriana ao ary ohatry ny tombo-kilao anie papa zany toy ny anavesatra be zay sy aiza korsy so mba mifanohitra amin'izany mariny tena marina kosa na nytakolako papa za hitako ne tongadonga mihitsiko fa izao tokoa antenaiko manana programa angasera-pitso ariva tsy misy aloatra eto fa hoana nga misy resaka lehibe tiako atao misemantsy ka raha malalako sera-pitso ariva dia andao mba eto mivoaboaka kely afa antsika ny resaka fa resaka momba ninona aloha izany raha tsy mahadiso raha pitso se maheno azy tonga dia mba hijereo toerana milamina azo ifampiresahana tsara fotsiny ok ary bonjour antenaiko bonjour ndre fa maninona ho ahy lasa miavonavona be fa miavonavona hoana koa ary le fietsika aloha mba amboamboary fa ato ampiasana angatsika sy iza koa lesy nahita antsika ato anaty rindrina efatra ato taoko mandondona ampiasana lava mahazo miditra ato fa ahoana mihitsy aloha ny jeu andrety iza marina le bantiny sakorokoroka be tamin'ireo maly iny aiza moa izany no mampilongolongy an'la ohatran'io efa hoe bandekamako fotsiny ho ary eny ela izany dia sary-piaro be ohatran'inona ery miangaly haiko hoe be namana bandy ianao haiko hoe ny 9,100 namanao dia bandy daholo saingy efa tsy adola tsinto intsony izao sady efa manana efa lehibe ihany koa tokony efa heritreritra fiainana amin'izay fa tsy dia reny namany reny foana aiza aveako raha tsy namana dia revy antenaiko ahoana fantatrao tsara fa tiako ianao fantatro tsara ihany koa fa miaraka amin'ny namana ny tena fialamboliko sy fifaliako hatramin'izay nafantaranao azy efa ohatr'izay aho no hitanao voalohany tokony tsy ho tezitra amiko mihitsy ianao na izany azy anga rehefa hoe izay no nahalalako anao dia tsy afaka iovy ianao ka izay indray ianao sy ny sermonina ao ary fa ezaka tiako angenao izay no mahasarotiny aho aminao fa ianao tsy haiko hoe mba tena tia marina tokoa ve sa ka raha tsy tia ny lavy aho dia araka amin'lahy fa mila veriny impery ary izany vao ino elahy ka raha tena tia ary indray dia mba ekeo amin'izay le fangatahako fangatahana inona moa izany le hoe ndaontsika hivady amin'izay teny efa 2 taona izay no nangataka an'izay nefa tsy nety foana ry raha nda zao dia opisery monina be eo indray ity nefa zangy mbola tsy vonina amin'izany iza koa mifehipeheziny sahady eo aleo rangamo dia kena fotsiny aloha androany tsy ahita fikaliana baly eo ihany ve rehefa ho arianao fa maninona ny tsy mamaly izao ary ho iny valiny vonina amin'izay tena matotra veny ry tena vonina irosa amin'ny mariazy amin'izay efa hoe hoio vonina miangaly malalako sy rytsy foko
Tena hoe sambatra be hoe ia tsy mitsy alohan'ry batabataiko hoe rano trano ka ao fa sao zay ranolahy eo aka aleo fa raha riva ihany dia resaka amin'ny papa dia efa ila zao koa papa sy mama anareo za efa tena tsy mahandrela tsony zay nindry. Dina fa ino ty ataon'lahy eo fa misy iny any an-danitra eny no toa ataon'lahy tsara banjana tsara ianala andre koa manaitra tsy manaitra fa elany lasa lavitra loatrako fa ina ho any mahavariana ny lahy toabanjehino kiana mantsy le lanitra ataon'lahy tsara jery fa tsy misy ninona fa tsy rahona no hitako eo ka zay indrindra dia nyrahona loatra ny tandrivintsika ianala mbola tia ny fianarana nefa ny anina ho antsika azy tia manahirana ny fanafodiny neny etsy an-daniny mbola tsy maintsy fidiny isam-bolana koa ka dia indrisy fa tsy afaka tsony ahy Dina zany ve mahalasa saina ny lahy eo tsy anjara ny lahy mieritreritra an'izany fa efa nanolo tena ho anareo sy neny dia izany miadidy anareo ka ina no esany lasaina amin'izany tsy maintsy mianatra ianao ry Dina raha mbola eto ianala zokinao dia tsy maintsy afaka baky ianao farafaratsy ny vomijanona ndriko ty tao manonofy atandroko impiry moa sika ato ny zara fa mihinan-kanina impiry izay sika ny ninam-bary tsisy loaka tato ka izo anarahandry sady iantoka ny fianarako miantoka ny fanafodiny neny miantoka sakafo eny manaiky ange fa mahandro sika sahirana kanefa tsy mbola nataoko nandro fotsy tato rea vitako io manana finoana fa vitako io mianara tsara fotsiny lahy raha vao mahazo vola vidina sasalamba ao amin'ndra ramose Olivia zao dia efa hividianako fitaovam-pianarany lahy aloha izay dia nyzao vakansa zao dia efa angonina tsy kelikely izay ilay ekena mba tsy fandirany ary ndiana aloha mifanafodiny eny fa za mbola nadio ny tranondra raha matora so etsetsy mitanàna sitra ny ahay akahoana mba tiany papa ihany ve ty toerana nitondrako anao ty tsara ka toerana tonotony ohatr'izao mihitsy ny tiako ary eo aloha ny zostro dia sady atomboy amin'izay ny tafa sy ny dinika sao ho avy eo ihany ny oranako toa efa mitatao mantsy izany andro izany sao dia be siramamy aloha izy io hain'lahy ihany fa tsy mety amin'ny fahasalamako ny siramamy be loatra aza matahotra papa efa commande spéciale mihitsy io andramange zara raha misy siramamy io ihany tokoa ka izao ry antenaiko ty resaka ataoko amin'izay ty dia resaka iankina ny tombonandrom-pahavelomako mihitsy ka ny angatahako amin'izay alohan'ny anam-pisahako azy dia oka mba ho fanekena no asetrin'izay azy fa tsy ho fandavana ka le sujet aza tsy haiko akory nefa asain'ny papa manaiky sahadiko ka tiako mba ho fifaliana no diako any an-trano fa tsy alahelo sanatria eo re lazao aloha za ve dia ampitondra alahelo amin'ny papa dia eny zany ny valiny lazao ary fa eny ny valiny antenaiko fantatrisay moa fa inrenin'izay iny tamin'ny fahavelomany dia tovavy tsotra sy zanaka ambany volo oe haiko tsara zany fiany ambalamanga atsika aza moa nahavita trano be tany mihitsiko ie
fony ambola tanora maitsivolo sy tanatin'ny fahatandrana tanteraka mihitsy noho ny eo n'izay. Tovavy tsy mba niaingo, tsy mba irony miaingitraingitra irony izy tamin'izany, saingy nanitona azy satria tsy botanteraka. Dia misavisan'izany eo indray izao papa dia tomany. Nanitona izy ho amin'izay, ary izy koa tia tena nifankatia izay. Na dia mbola tsy mivady avy hatrany azy izay dia efa nanosika hiakatra hatrany izy teo amin'ny fiainako. Tsy mba irony tovavy be atako irony fa dia nahay nanangona tsara mba hoento miatrika ny tokantrano izay ahorona. Papa, izany ve ilay resaka tianao atao amiko e? Tsy hoe manamaivana ilay resaka papa fa efa 15 angamba izay resaka izay no henoko. Aza tapahana aloha eny fotsiny. Dia rehefa nenandroso tamin'ny asako sy arabola dia ndroso tamin'ny fanambadiana izay. Noho ny fahaizany nandray client tena nahay mifandray tamin'ny mpiara-miasa tamiko mantsy reninareo. Dia lasa niroborobo ny orinasa. Anka izao ny farany. Lasa nanana orinasa 3 lehibe tsika ary navita trano 5 teto Antananarivo. Ndrisy morse efa inona rary iny izy taty aoriana. Ary ohatran'ny efa nanindry mandry azy angamba ny fahafatesany fa nisy afatra nomeny ahy mba ho ampitaina amin'ny setirse. Afatra? Ie, afatra. Imbetsaka efa niteneniny ahy izy ity ary na dia teo am-pialany ainy aza dia mbola io ihany ny teniny entina nakipony masony. Ka tsy maintsy lazaiko ary tsy maintsy aken'izay. Lasa ho ary hoe noko? Izao ilay afatra ary hoe rehefa feno 4 taona antenaiko kely dia asaivo manambady amin'izay. Any Ambalamanga izy asaina makavady. Amin'izay mba iverinao tokantranontsika indray ny endrika vaovao. Izaho mantsy efa andeha. Tangindremangerinindrema adino izany afatra izany. Tsy mandry ampiadanana raha sanatry tsy tanteraka izany. Izay ry ilay afatra. Ka isemo io efa 4 taona ka dia naborako amin'izay. Maninona tsara? Papa, efa fika efa tolo be nge izany andro maman izany e. Fitiavana nge ilay resaka eto e. Angamba fitiavana azo tirena hoe tsy maintsy any Ambalamanga no hijeriny tiako. Sady maman nge efa maty e. Afaka tsy manatanteraka an'izany intsony. Namaty azy izy ny afatra napetrany dia vaty fantsika ato anatin'ity foko ity. Ary tsoroka misefany na izako aza tena nankasitraka an'izany hafan'izany. Ary satria tokoa efa tsy otsony reninareo dia tiako iverinao atokantranontsika araka ny teniny tokoa izany fiainana feno fahatsorana izany. Indrisa nefa fa efa manana ny tiako sy tia io ary efa vonina hiroso amin'ny mariazy mihitsy izay. Tena miala tsiny aho. Antenaiko hatr'izay tenomeko safidy foana se tamin'izay lalana tiany se izorana. Tsapany se angamba izany. Tena tsy tiako ny manery olona amin'ny safidiny. Saingy izao tonga eo amin'ny dalana izay mety ampipilisatra na mety hanova tanteraka ny fiainany sese izao. Ka rary ny zihitsy ny ara hoentitra. Antenaiko tiako mba ho toy ny fiaina tokantranoko ny fiaina tokantranony se. Tiako mba ho tokantrano madio anjakan'ny fiadanana toy ny any tokantranony se. Irina indrindra raha olona tsotra manam-pahendrena. Tsy tia haingitraingitra no andravaka sy hanome hafanana indray ty fianakaviany ty. Fantatrisay tsara fa efa mihamadiva ny androko. Rotoneur be indrindra ho ny dokotera. Mbola tsy hay izany. Marina izany ka satria tsapako efa mihenandro manalina ny heriko sy ny tanjako. Ka asa hoe mety afaka ny hanome fifaliana farany avy izy. Ary izay se foana ny nomeko. Tsy nitandro asasarana no se. Ankehitriny mba hanjarako indray ny mangataka amin'izay.
mba tanterao le fikasana Israely ny seno antenaiko aho. Tsy mbola ny angavo sy ny taloha zao tamin'izay aho averiko ihany hatrizay 420 taona nateto tany an'izay. Kanefa mitindra nitoraka ity dia iangavy an-dranomaso mihitsy aho. Mba tanterao io afatra irsay. Mba ahafahako mody ampiadanana miaraka amin'ny neny. Papa, tena sarotra ange ho azy zany e. Tena sarotra loatra. Tsy misy sarotra zany izay. Mitany sefa tsy any enena ny seny manaraka ny teninay. Fa raha tanterahan'izay dia tsy angavy zavatra misetsony ahy mandra-pahatapitra ny fofinaiko. Eo momba eka hoe ampidino eto aloha fa andohalika eto anoloany se mihitsy. Mipetraka. Fa raha naika zany dia tena hoe ho faly ianao. Efa manaiky ve se valio hany tenaiko ka papa mi-insiste dabeako dia voatery aho zany anaiky. Andray faly afa zaza mpakatoray aman-dreny se faly zao reninareo any. Hitan'se isaky ny weekend se dia mandehana midina any Ambalamanga. Betovavy ange any mahaiza misafidy tsara fotsiny. Aza matahotra tenaiky fa io fitiavana io azo afindro io azo volena sy tondrahana tsikelikely dia maniry sy mitsimoka eny. Olona efa ela nietezana amin'ny lazan'izany mahaiza manondraka sy mikolokolo fotsiny. Ianala. Misy inona? Vonjeo fa marary neny. Maninona? Fa marary ahoana? Miolakolana be izy. Tsy haiko maninona fa andao aloha ody. Andriamanitro, fa naninona reniko hoe andao ainga anary na aleo tonga dia atsoka aloha dokotera dia asela makany an-trano fa ahoana moa ny batantsika selany neny? Ka ianary ndre. Za monjy an'izay aingana any an-trano aloha. Mafy loatra re zao azo fijaliana ampitondranao anay zao e. Sao dia tsy maintsy mihinana fanafody isan'andro neny fa tsy ampy le fanafody teo. Dia ahoana no ataoko? Aiza no hita vola hivitenana an'izany isan'andro? Dia sanatria ve tsy maintsy ajanona amin'ny fianarana amin'izay tokoa tiana zandriko e. Ka na ajanona azy izy tena mbola tsy maharaka foana ihany ny vola e. Dia ho aza fanafody isam-bolana no nividiana tahaka an'ireny fahasahiranana maika fa hoe isan'andro. Maro manena moa raha mba mitady asa ny andrenivohitra e. Efa hita zao fa tsy mahavelona ny karama eto. Dia ahoana nefa neny? Dina ve dia tsy ahakarakara azy nefa? Somba izay no mipetipety an'ity fiainana mandry ity. Aleo fa hijery gazety ilay misy tolotra asa tsy tapakireny manomboko izao. Kiviaka. Izay tolotra asa jerena atao mitaky diploma daholo. Tena tsy misy sahaza ho ahy mihitsy. Tena efa tsy arako tsony mihitsy nefa mividy mpanafody neny.
aleo ranga tambatambazany tiana dia amidy aloha ireo ka efa voangon'ireo mba sitrany ahy tsy hitako tsony maty izay ho raisina mafy tika. Taitry bonjour papa. Bonjour. Atenaiko petralo seto akaiko eto. Ok. Fa hoana? Tsapao an'iny eto e? Aiza? Eto? Hoay, toa midobodoboka be ny fony papa. Fa manino ianao e? Sao dia tsoka raha aloha Docteur Narcisse. Atenaiko se ihany mahatonga an'io ary se ihany ny vahaolana amin'io. Fa hoana? Tsy azoko. Tanterao ilay etaeta-poko raha tian'se ny tenan'se sy raha tian'se koa zarain'se ary tapao tanteraka ny fifandraisana amin'iny vehivavy ratsy fitondran-tena iny. Ratsy fitondran-tena? Olona mbola tsy hitany masony papa akory ka hoe ratsy fitondran-tena hoana? Na tsy hitany masoko aza reny ny sofoko ny adalany any velany any. Iza moa tsy mahalala an'izany tovavy miaraka aminao an'izany fa irony olona ratsy fitondran-tena irony. Aza mitsara ivelany kosa ianao ry papa. Tsy izay manao zipo lava be akory no atao hoe masina ary tsy izay manao tombokotomboka no endry. Sady izy aza ny tiako sy mahafalo ny foko ka ataoko ahoana e? Mahafalo ny fonse saingy tsy mahasoa an'se. Olona efa nahita fiainana lavitra noho se ary antenaiko averiko foana izany. Raha ise no miteny izany ary mbola fitiavako an'se mbola mampisisika amin'ilay farafiangaviako iny. Toa mitady hivadika sahady se izany Fa hono aloha e. Ny aino anao Efa mahita izany tovovavy any Ambalamanga izany ary ve papa e? Efa misy no eritreretin'ny papa ve any? Mbola ka. Fa ise no tiako hikaroka sy hitady. Azady no nanaka fa ho baly samana sitrana sy ampitombo ny andro iainako indray ny fahitany se an'izany angana. Dia ahoana raha tsy mahita? Na hoe tsy mety tiako mihitsy ilay olona? Ny fitiavana ary zanako averiko ihany fa miainga amin'ny fifanakekezana ihany. Miseho amin'ny alalan'ny fifanaraserana. Ny fitiavana afaka velomina toy ny zavatra rehetra ihany. Dia anao filazana izany hoe mitady vady avy any Ambalamanga? Aiza kosa ary se mba makany se ohatra isaky ny farany herinandro dia mba mijerijery izay mety amin'se any. Se indray ve moa no atoro an'izany amin'ny somaharivo se dia ngana makany dia alatsinainy maraina vao miakatra afaka hoentiny se any mandry. Sady mba mijerijery ilay tranontsika any koa fa dia mampalahelo hoe trano be io nefa dia ilozatsika ty fotsiny izany Aleo hitadiavana fika ilay rangahy ty fa tena tsy pointsy izany ka. Naona izany sady visana ka. Tena betsaka loatra koa ny sasalamba nataoko androany. Tena marina tsy fanimpanina izany. Aleo mihitsy aloha hipetraka kely fa so mba hita rabo kely an-dalana eny. Lalana mbola lavidavitra ihany mantsy. Hoay
Ary ino ry afisy etsy amin'ny vavahady etsy apity ry izany? Ndraso hoe atonona tohotry ny hoe tolotrasa keza ny soratra hitako izany e. Aleo mihitsy aloha jerena akaiky so mba mahasoka. Tolotrasa mitady maika tovovavy 20 taona hiasa. Asa tsy mamizana herim-batana, tsy mitaky diploma, fa ny fahavononana sy ny finiavana no ilaina. Raha mahaliana anao dia midira ato amin'ity trano ity na antso ity laharana ity. Karama. Hoay e, tena mety amiko ty. Ko maninona moa raha dondonina avy hatrany ato hoe ay misy sonerity. Aleo ampanenoana aingana. Sady ohatran'ny voandroana mihitsy no mipetaka izany afisy izany a. Omaly mantsy nisy orana ka tokony tsy ho vaovao be toy izao intsony rehefa omaly. Ary ezako ary no lato hoe aleo averiny indray mandeha. Salama tompoko, nahita an'le tolotrasa teo am-bavahadinareo dia nampaneno sonnerie fa tena liana tompoko. Salama ianao, mandrosoa ary e. Mipetrapetra. Io seza, ka ahoana vonona hiasa izany ianao na asa toy ny ahoana na toy ny ahoana? Ohatran'ny hafahafa kosa ny fanontaniana izany. So dia mba izany hoe arakarak'ilay asa ihany tompoko. Fa firy taona moa izany ianao raha tsy mahadiso e? 20 taona tompoko. Mety amiko tsara mihitsy. Fa inona ke ilay asa raha tsy mahadiso? Karaha maiko ianao mba hanambady ahy. Orsiba. Loza fa safotra ity. Efa manao any ianao izay? Efa tsy dia manena fa misaotra tompoko. Aleo angamba andeha amin'izay tompoko fa tena tsy mety amiko ilay asa. Andraso aloha e. Tena velao ry andeha mifona e. Ao rehefa velako mandeha ianao rehefa avy eo e. Rehefa mazava aminao ilay asa. Eo mba ianao vetivety ahy aloha. Tsy ilay noeritreretinao ilay izy. Azava haingana re, tena maika hody aho mantsy. Hitanao tereny raiko anambady tovovavy avy aty ambanivohitra n'Ambalamanga. Maninona? Eno tereny Ankolaka. Avy aty mantsy ny tanindrazan'ny reniko. Dia tena tia sy nahafinaritra azy ny toetra ny reniko. Efa maty moa maman ka tia niverina ao an-tokantrano hoeniny indray ilay fahatsoran'ny maman e. Tena nafatra koa ny maman talohan'ny nahafatesany hoe aty ihany tsy maintsy makavady. Dia izay no anerena hanambady avy aty. Dia nefa ianao tsy tia hanambady olona avy aty? Bien sûr. Sady zara teo efa manana ny tiako. Ka inona moa tsy andavanao an'izany baiko ny rainao izany? Fa angaty fitiavany ity terena fotsiny ohatr'izany? Voatery tsy maintsy manaiky satria raiko izy. Izy no antokana nahafony zavatra rehetra ao ahy. Ary indrindra mbola tia hiaina elaela eo anilany aho. Tia ampifaly azy aho mba ho valim-babena noho ny nataony ahy rehetra. Marary mantsy izy ary taona 2 eo raha ela indrindra dia tsy maintsy andaony tany hoy ny dokotera. Dia tsy maintsy manao azy hafaly azy aho amin'ny andro sisa iainany. Dia izay ny hitadiavako tovovavy aty Ambalamanga ho karaha maiko vola be isam-bolana mba mody hoe miaraka amiko.
Tsy tena miaraka, fa mody miaraka fotsiny eo mason'ny papa. Ka asa hoe mazoto ve ianao? To tena sarotra izany asaniko. Zao aza matahotra aloha ianao voalohany indrindra. Tsy hikasika anao tsy hanararoatra anao sanatria ampy ale olona tokana efa novidiako. Fa sinema daholo fotsiny no atao io mason'ny papa. Jereo, tiany karamanao isam-bolana raha manaiky ianao. To vola be. Ka ahoana? Manaiky ve ianao? Tena tia ngamba no avitra ao amin'ny fiainanay ka aiza intsony ahita karama be ohatr' izao. Manaiky ka. Fa zao tsy hoe rehefa mahangona vola ianao dia hiala, fa tanterahanao atsakany sy andavany foana ny asa mandra-pahalasan'ny papa. Dia tsy tia ambalamanga koa izay no tena mipetraka. Izany hoe tsy maintsy misedeplasé ianao rehefa tonga ny fotoana. Eny ary mety izany. Dia zao koa, afaka 3 na 4 volana eo sika dia atao mariazy. Ahoana tsara? Ka izay moa ilay fikasan'ny papako. Rehefa lasa papa dia manao divorce sika dia mivady zasy ilay malalako. Fa aoriana mariazy aza matahotra fa ampiko avy roa eny amin'ny ony karamanao. Ka ahoana, vonona? Trekiako, inona re ty tsy mbola nahare asa toy ity hatrizay ny ainako. Alora nga hidirana any eny vonona. Dia tandremo sao mivadika. Sao ianao indray no hitoroka any amin'ny papa? Tsy ampafantarina azy mihitsy izao. Ary rehefa eo masony dia mody mba manao fihetsika mody mifankaty be tsy misy ohatr'izany tsika. Fa rehefa tsy eo masony dia samy maka ho azy. Eny tompoko. Eo raisary ny tanako fa ho mpiara-miasa tsika manomboka eto ry... Ianala tompoko. Faly mahafantatra ny Ianala. Izay indray no antenaiko. Dia io namako no atao hoe Mahandry. Faly mahafantatra ny antenaiko sy Mahandry. Manana telefona ve ianao? Tena tsy manana tompoko. Bon, tia misy vola dia mividiana ianao puce telefona. Dia andraso, tia misoratra amin'ny taratasy ity ny numéroako. Dia izao, iny misy vola kely tsy miala amin'ny karamanao akory iny fa mba hafalipoko aminao fotsiny noho ny fanekenao ny tolotr'asa nomeko anao. Tena misaotra Ramsey. Tena misaotra tompoko, tena mankasitraka. Izay fa mahazo mandeha amin'izay ianao. Aza atao ela ny fividianana telefona. Fa inona ke izany laoka izany ry Ianala ny tomanitra zao? Inona reo? Akoho lesy Akoho? Ie. Fa taiza indrindra nahita an'izany? Tany amin'ny patronako vaovao lesy nahita asa vaovao Fa asa inona dia aiza? Miala tsiny aminao aloha ry zandriko fa tsy afaka ilaza marina aminao taiza be antitra letsy Be antitra aiza ke? Hitan'lahy, misy olona tompo-tanindrazana aty izay dia rehefa faran'ny herinandro izy dia ateriny zanany aty. Dia izany no mikarakara azy. Fa tsara karama. Dia isaky ny faran'ny herinandro ihany izany dia vao miasa any. Arakaraka ka. Indraindray aho ny afarany makany Antananarivo. Dia indraindray izy makaty. Dia rehefa malalaka koa ilay zanany dia tsy miasa. Izany hoe ny karama isam-bolana mitomboka foana. Tena tsara kosa ke izany ka. Mahavoky sy indrina. Za aza nomeny vola hividianana telefona hoe mba misy etsono rehefa mila ary zareo. Tena mety kosa izany. Raha tena maharitra io asako io dia tena ilamina amin'ny fiainantsika. Afaka hianatra ihany ialahy amin'ny fidirana.
dia ahoana nefa nenitra sendra miasindry nefa izaho hianatra. Afaka manakarama olona tsika mba hijerijery azy eto ka olona azo antoka tsara nefa. Ianala fa ngaha dia tena be karama mihitsy azo zoko zato mieritreritra anakarama olon-kafa hono e. Raha tsy roa andro zareo dia tena ho velona sika raha zandriko. Dia zaizaiky iny voavory miangaly a. Tsalesy tena mba antidara-tsiloko koa ilay bainonareo ka. Kalma fa inona ary ty e. Dia roviana izany no entinao an-tranonareo izany sipa fanimbayako izany. Aleoko asa aloha hiandry iray volana io sao araka papa eo ny sera raha izao dia efa hoe entinao ka. Fa papanareo izany efa malala hoe efa misy sipany. Ie, efa nilazako izy. Tahaka ny inona ny hafaliana ianao. Fa aza matahotra kiseria, ianao ihany ny tiako. Tena dala amindringe a. Sady izaho koa matoko valeur ny tena marina e. Dia ho voafefe be amin'izay izany ialahy rehefa tonga ao izany sipa izany. Ohatran'izao ihany ny fifandraisantsika ka. Aza manandry. Fa raha miaina ary izany dia miaina kely fotsiny e. Ay, ho hitako eo ary izanyko. Misy lafy tsara ny any ianao sy izany sipa izany. Mba afaka manararaotra amin'ny liba miaraka amin'ny akamondririmy kely. Oe, fa izao tokoa sheria. Mba afidio amin'izay moa lesy ilay koa ilay efa nanaovany la promesse tamiko iny hoe tsy maintsy fidiany lahy. Zah indray piso mpangataka. Fa ho vidiana raha izay no tindry e. Allô? Bonjour, miomany ianao fa hitanany aho zao dia miakatra aty amin'ny papa antsika fa efa tadiavina ianao. Fa iza nga io e? Iantenaiko ihany e. Fa ianao ve tsy mijery anarany e? Kay ve? Azay fa afaka adiny telo aho tonga any. Iantenaiko. Alaineo ny afaka adiny telo. Andrekiako eo dia inona izany akanjo anaovako? Aleo izay akanjo tiako indrindra amin'ny akanjoko ato. Ity rahalalahy kely ity izao tsara. Aleo ity mihitsy. Iseo rafozana izany ndriry anala. Tena saika tsy fantatra ianao marina. Fa nganda hivavaka ary tonony dia izao ny fitafy a. Akanjo voalo midoroboka. Andray, sao ve mba hananako dia iomezanao a? Désolé. Liza nge tsy ratsy e. Fa fitondra mivavaka fotsiny dia izay mampiomehy ahy. Isika nefa tsy hoe andeha hivavaka. Ao mekara dia hijerena ianao rehefa tonga any amin'ny ville. Marina na hipapaza tsy ome mahita anao amin'izao. Ary mekara amin'izay e. Atao amin'ny devant ianao. Dia nala. Inona ihany tsy hakarandry e? Ka tsy haiko ange mamoa an'ity varavarana ity e. Ny raso vetivety ary e. Ao, izay, midira amin'izay.
atsika. Amboary tsara ny fihetsika io fa io hitako mitsikilo papa. Eo anao mo tanànako. Papa tonga izay. Mandro soratra izy a. Manaona tompoko? Salama tsara anaka. Andray maharavoravo ny foko eriny mahita anareo roa mifampitantana. Mipetrapetrahana ka tsy lanaky ny dia izay. Tsy dia vizana ka sy présentation aloha ry antenaiko a. Izy no iza? Izy no ianala ary papa. Olo tiako. Lefa nilasaiko amin'ny papa. Dia faly mahafantatra anao anaka. Sady faly tena faly mandray anao isan'ny zanako. Dia izy ry anala no papa. Randriamirado no anarany fa afoizina amin'ny hoe Ndrima. dia faly mahafantatra anao a tompoko? Ajanony ihany izany tompoko izany. Papa no hitsoinao ahy. Iny ary papa. Dia aza mihafahafa ohatr'izao ny atao amintsika. Ka izao ry izy roa, mba satroko reraka izy raha aroso faran'izay aingana ny raharahanareo mba miangavy re. Tsy aloha ve aloha ifampizaha toetra tsara izay ry papa? Izao no lazaiko anao ry antenaiko a. Tsy sanatria dokadoka ny hafa zaho a olona efa talohanareo dia mahalala zavatra. Voajereko amin'ny masony fotsiny ianala tonga dia haiko fa roa ny tovovavy tsotra be fitiavana be herim-po zato izy. Ka aza miandrela le roa fa tany ny azo fa sarotra ny mila. Tena nataony papa niondrika sy ny varamena mihitsy ilay zanak'olona marina. Ka marina nge izany. Dia ahoana aloha ilay resako teo Za nge efa tena tea anambinato aho efa tea hita zavikeliko. Ao rehefa ezana faran'izay aingana azo atao efa reny aterindra soreny ny sakafo zareo Fa inona daholo reto sakafo be dehibe reto ry papa? Kely reo raha hoarina amin'ny fifaliako anazy le vinato efa nofinofika hatr'izay. Mazotoy anala. Ary tena mpanan-karena be ry antenaiko a. Jero ankenitranony mitsoalatsoala ery. Efitra be dehibe. Ny sakafo moa manginy fotsiny. Ny mpanampy roa be izao. Misaotra tompoko. Janona tia ianao androany ry anala. Raha fetsy ianao atery ny antenaiko. Dia ahoana izany ny andaminantsika mifandrina? Tsika tsy maintsy iray sombrato satria izao sirika be amin'ny papa eo. Raha tsy mampanina anao dia omeo ahy itsy lamba matevitevy nitsy dia aleo ahy eto amin'ny tany mety amiko eto. Ko raha tsy inona ry analako. Ka ho tafariny eo intsony ny atoko raha pitso maraina raha atoro mandramaraina eo ianao. Aleo izany ho eo azafady aloha ndry akako an'ity lampy ity. Ianao tompotra indray ve ny afiafy? Sady ianao ange patron-ako za mpiasanao. Ka na izany azako. Za lehilahy fa ndry vehivavy. Tsy vitako ny ijerendreo kosa ka ahoana ary izany no atao ny andro ity efa mialina ihany. Lozantsika mifanilaka fotsiny eto. Ary maninona nefa raha miaraka eto Azafady tsy tanaty fifanarahantsika izany. Tena tsy haninona indringe ahy
tena reo ny tanako. Ny lamba atao samy manany azy. Tsy mety izany ka. Ianala, tsy hojolam-boto ange ka hanararoatra andry amin'izany e. Jereo fa hitodika ty foana rehefa matory. Dia ty ny lambako dia rirairy andry. Matory eo aho fa tsy haninona andry izany aho matoky ihany ry. Raha manao fihetsika hafahafa eo dia miantso ho vonjeo. Izay fa bonne nuit ndrika. Indray ariko. Tafandrimandry ianao. Dia ny hodiny izy sady ny salobony. Mba mampiomehy koa izany raha olona. Allô? Allô chérie, bonsoir Ela. Bonsoir ndry. Toalina be vao miantso. Fa taiza indray moa Ela androany tsy te. Za ve ilay efa nanajanona ny poroako rehetra no Ela nefa Ela mametrapetraka fotsiny. Azafady aky tena azafady fa nisy dinidinika ny fanaovanay sy papa tato. Fa dinidininkinona izao izany? Tsy izany aky fa tonga ato ilay sipa avy any ambanivohitra. Ilay nitantaraiko andry. Kozy ve? Koa tsy faly be baina be an'lisany. Ka efa haindry moa fa izay foana no nankatahany tamiko. Tandre maro sao voarebirebin'izany sipa tambahoakisa be izany eo Ela chérie miteny aho izay. Aza manao andry. Matoky ny fitiavako. Tiako angenao malaly. Dia Rofina izany izy mimoty. Rapitso ihany ka. Ateriko maraina. Za koa hiaraka aminareo izanyko. Ndao fa tsy maninona e. Avaly ndry alaiko mba vadinareo eo. Izay fa bonne nuit ndry aloha. Je t'aime. Je t'aime. Izay izany ilay olo tianao. Avy indry mbola tsy matory e. Ie. Tsara tarery izao izany fa hitako eto Fa ahoana ny ilazandry fa tsara tarehy izy. Karaha izao pikapika sy endrika eo izao ve moa tsy manambara avy hatrany fa tovovavy tsara no mifanentana aminao. Fa maninona ny pikapikako sy ny endriko ka. Aloha tsy valiana fa moto manao matory so hiteniteny foana eto aty ny farany. No ako. Otry. Ary toa miesona sahady kala. Ary aleoko matory amin'izay ka. Mbola lavitra ny lalana rapitso. Tonga dia miakary atao amin'ny devant chérie. Bonjour chérie. Bonjour ndry. Ary moramora ihany aloha fa misy olona ingeo amin'ny seza aoriana io e. Manao na tompoko. Bonjour. Io izany ilay izy ry antenaiko. Ie. Io ilay izy. Ianala aloha no anarany e. Dia izy indray ry Anala no miangaly Izy ilay miaraka amiko. Faly mahafantatra tompoko. Miafina koa izany raha olona ka. Zandra namaly ny teniko akory izy fa dia niody masony fotsiny nankariny. Ary inona koa toa ny lambo tono ry antenaiko? Roby ny Anala tavela tato iny kia. Iny ny saika nanaovany. Izay niona tamin'ny papa dia novidianako akanjo izy fa akanjo fitondra mivavaka amin'ny fijeriko aniniko. Izy akanjo fitondra mivavaka eo e? Ahoe? Sompo! Nale mpangataka eny ambany tunnel aza avy anao ohatr' izao. Ary mba moramora moa kia. Aleo aloha akaparikiny eto dia hividy tsakitsaky hoanitsika ny an-dalana ato amin'ity grande surface ity.
mbola lavitra ihany mantsy lalanyiny. Ataovy betsaka mihitsy lesy dia mba hitondray kredi anaovako tiktok any amin'ny desera be any. Ok. Fa maninona moa izany indriny tsy mandeha taxi brosy fahateriny, mandany gasoil fotsiny. Ka zange izao mihitsy vao taty Antananarivo dia matahotra sauvera aty. Dia ny olo tiako ny sahirandre. Tena azafady re ialako tsiny. Fa andry io aloha dia tena sipa matim-bola. Zao verikala no atao asa fivelomana. Dia rehefa tena hivady amin'izay izany izay sy antenaiko dia anao inona amin'izay? Anao makorelina angamba amin'ny farany. Andray kosa hitako. Fa izaho aloha dia mampitandrina tsara mihitsy dia ny ety amboalohany tandremo sao miketrika ny anodina ny lohany sheriako iny fa mahavita ny tsy takatr'olo be andrio izao vehivavy izao. So mahita ny antenaiko hoe tsotra sy tsara fanato iny dia mitapitapy io. Ay iny, efa ay. Asa matahotra ianao fa sady olona toa zao koa ve dia mba hifanentana amin'iny tsy hisy mihitsy izany na nirinify aza ny akoho. Tsara aloha rehefa matsapa-tena fa ratsy. Zay dia tonga. Tia ny kredi andry dia reto ny tsakitsaky. Tia ny andry ry anala. Ianala? Fa manino ndry? Tomany ve ndry izany? Titsoka fotsiny aka. Ataovy sérieux. Ao fa kariko kely ny fitaratra aoriana ary. Andao andeha amin'izay tsika. Ianala, tena tsara fanahy kosa aloha dia patron andry sakafo anie izany nampitondray izany. Izy aloha dia tena tsara fanahy mihitsy sady tsy mba masika sy mikitakita toy ireo patron hafa. Tena ataovy tsara kiny asa mpanaoviny. Tena ho tafa ihany dia akantsika mahandry ity raha mahatra amin'ny oasindrio ndry. Dia roviana indray izany ndry no miverina any. Efa te hihinana gâteau sady indray aza mamiko. Laha tia koa raha tsy voatery hanome gâteau foana izy isak'izay mody ako. Mety hoe mba sambasamba ihany. Ny fandehanako andray dia miankina amin'izy ireo ihany. Efa miandry izy dia mandeha avy hatrany fa tokony fijery olona hikarakarana eny amin'izay tsika. Elahy efa hiditra amin'ny tapa-bolana. Izaho rehefa miantso ny lehibe dia tsy maintsy lasa. Ka izay indrindra ange ny voasaka ho resaka andre. Rondry kely tsy avaratra ho mazoto. Sady mo efa zatra mikarakarana eny ihany rehefa le sady mo efa zatra mikarakarana eny ihany rehefa le mandehandeha aty amintsika eny. Sady azo antoka tsara raha iny ka mety tsara iny. Mba sefy mandalo aty izy raha riva ry dina tonga dia resahana avy hatrany. Tsara kosa ry se iny film teo iny fa nampangitakitaka. Zahay indray avy mba nijery film izany ry papa. Tena hoe variana loatra amin'ny asa. Fa entomora ihany na dia izany azy ekena fa mila miasa mafy kanefa ilaina koa ny miala voly indrindra se vao hanorina tokantrano io
Ny asa mila atao tsara saingy ny tokantrano no mialohan'ny zavatra-drehetra, tandremo tsara. Sotra mitoro-hevitra. Fanahy nakalose tena hitako hoe tsotra sy be fitiavana ilay kala kely. Tena ho feno fiadanany se amin'ny andro ny sesisaka. Fa izao tokoa alay voany indray izy aloha amin'ny somahariva ry se. Voata amin'ny herinandro ve izy ny tatiry papa dia na izy aza marina raha mba ho afaka amin'izany. Aza manahy amin'izany se efa niantso azy angia omaly sady ny angaviako izy mba hijanona maharitraritra ty amintsika. Dia ahoanao izy? Draisy afaka honona mbola mambolana azy. Ka izy ve moa sa anda efa mety efa tsy mazoto izy fa no i papa dia modina anaiky fotsiny, sady nandray aman-dreniny aza ve anaiky an'izany zanany hijanona ty mambola an'izany nefa tsinitsinina vita. Raha tsy mety ny ray aman-dreniny dia alainy sehatia dia miaraka midina antsika mandresy lahatra azy ireo fa izany hoe efa nanontaniako azy ry se ny momba an'izany ary nylaza izy fa tsy mampisy olana ao an-tranony velively. Ny tanjoko amin'izany ange dia ny mba hifankazarana sady mila mifankalala toetra tsara nareo dia n'izao mba tsy ho ady lava ny santatry ny tokantrano vao anareo. Dia efa izay zany ko inona moa? Dia mba ilazao any ny ray aman-dreniny hoe tsy ho ela hoe dia ho avy izay angataka ny anala hoe so miahiahy andro zareo mantsy. Dia izao koa mba hividian'ny fitafiana sy haingo maro isan-karazany koa izy. Eny ange no ravaka ty tokantrano ty indray atovy mihitsy izay ahatonga lafatra azy. Ndraso ty volo ty omeny izay azo mba hanaingony ny tenany. Finina daholo reto vola be reto ro papa. Zange afaka mividy ho azy iseno efa hikarakara sy hamelona azy mandrakizay ka aleo aloha anao izay kely mba vitako tiany mbola eto fa tandremo nefa tandremo so manao fitafy tsy motina tahaka an'le eny atao ny sitraponao patron eo aloha sady atao vianina ny sakafo naona zao ndry io fa haiko misaotra ary aizy dadanareo tao tsy miara misakafo amintsika. lasa nanao contrôle any amin'ny dokotera izy. Dia iza no miaraka aminy any? Lozanao nakany efa tokony hoe niaraka tamin'ny tany amin'ny dokotera izany. Izy angefa manana mpikarakara manokany dia efa manana mpamily ihany koa satria izy moa tsy mahavita mitondra fiaratsony. Hitanao ilay vehivavy roa nanatitra sakafo antsika tamin'ny anao vao tonga tato voalohany iny? Ie. Ndray amin'ireny ihany no mpikarakara lakozia sy mpanadio trano, fa ilay iray mpikarakara manokana amin'ny papa. Izaho mantsy noho ny azako dia tsy afaka mikarakara azy firy Fa tokony manokana fotoana hikarakarana izany ianao na izany aza ka hafa ihany izany hoe zanaka izany no mikarakara noho ny hoe mpanampy. Eny izaho ange rehefa manana fotoana dia tena mandany ny andro eo amin'ny papa io foana mihitsy. Votranga ihany tenaiko. Ahoriko amin'izay reto aleo raha soa ihany manao an'io efa izay foana no nahazalana tato antsy. Tsy mety amin'ny sainako izany ka efa tolora-potsiny teto avy mbola tsy angorona an'izay ny nanako ihany koa. Aleo raha ataoko indringa mbola vahiny atao trano mila mipetrapetraka. Ianao anaovako azy fa tsy maninona izany Ndiana raha kaina itsotsotra fa zavy eo mbola akatsirony amin'ny fankafizana andreo zaridaina mahateo ty anareo reo. Tsika aza mbola hivoaka rehefa vioko. Fa hivoaka ho aiza? Misy volany me papa ho anao ato. Andraso ange reto.
fa vola inona daholo reto to vola be reo ve tsy ho efa manapitrisana tsy nanisa aloha fa hoe anaingona ny vatandriony reto fa tena marina ve zany tena ho avy reto eno tena ho andry reto dia apiako ndry fantina n'izay akanjo mety amindry dia rehefa avy miantsentsika dia mba hiona kely amin'ny angaly tsy mampaninona indry zany maninona moa zany aza ny tena mahafinaritryko bonsoir ndry manahoana finona moa no hitondranao an'io sipy io aty manimba revitsy amin'io sy amin'ilay mipetraka eo amin'ny devant mihitsy kalma seria ary ndry zany ange maimbo alkôla be sy kalma amin'ny ahoany androany kosa aloha tena tsy ho kalma mihitsy aiza ve ka vo mipotra io sipy io dia tara lava foana ilay isak'izay misy rendez-vous atsika indraindray aiza moa tsy tonga mihitsy io kala tambahoako sy ve nametrapetrahanao ahy inona koa izay io raha milahatra amiko jereo ty poziny inona ary ty fa moramora ndry fa hiain'izao vahoaka rehetro izao zaho tsy milamy mandroany raha tsy mahafelaka kely an'io sipa midorororo io koza ty ihany no anton'izao tsy haika kosa ry miangaly azakasi andry tanana izy na izany azy azafady reto azafady aleo andeha odika veloma andraso aloha sao very andry ianala ho andraso tsy very zany tadidiko iny lalan'iny andraso aloha ka mampalahelo anareo no ny amiko dia lasa misy disadisa ilay fifankatiavana tonga lafatra peo aminareo kiala miana-kendritsy raha endrika alan'ity inona ny rany amin'ny akizikoatra izao misary zoro oka kely aloha azava tsy manam-pikasana izay hiaraka amin'ny antenay koa tsoroko aminao fa asa no antony maheto ary rehefa vita ny asako dia mahazo matoky ianao fa hidify ary tsy ho hitanao intsony eo miana-kendro io nefa sipasaim-bolona betsy izao ve no atao asa ianao sy mpivarotena no mitovy miangaly zany ory miangaly rehefa mamindry dia milaza fa inona ary zany resaka ao zany mandry andeana lesy mba atero ianala tsy mampanina ny alala zany rehefa kelikely amody any ianala efa matory angandry mbola ka mba azondry esorina ao anaty lamba ao ve ny lohandry azafady fa ahoana nga ao aloha hiresaka amindry aloha vetivety fotsiny esoriko rehefa tsy hanala ndry ianala ny tomany angandry zany tsika hite ny masondry aza bongo beko nalahelo be ve ndry tamin'le ny fialahany miangaly teo tsy zany ka fa rariny angeny azy ianao ka rariny izy raha sarotiny amin'ny azy ka inona ary ny tena nampalahelo andry ka na tonga andry ho bongo maso be toy izao mba azo ndry lazaina avy ny fiainako ny mampalahelo fa maninona mahantra loatra dia lasa manao ny tsy falao ary aza mitomany-tsony moa fa ina ny fiainan'ndry nefa ny tena mampalahelo andry mba fantatro moa ny antony nanekeko an'izao azao tsy fantatro
Mbola vao 10 taona monja tamin'izany. Vao afaka BBC. Ie. Tratra ny lozam-pifamoivoizana ndray aman-dreniko. Andray. Mpamboly tena nikuizana teo amin'ny tanàna mantsy izy ireo. Tratran'izay loza izay izy ireo ka dia samy mitsaboina teny amin'ny hopitaly amam-bolana maromaro. Nandeha ohatran-drano ny vola tamin'izany. Intelo ny didina ny lohan'ny dada. Vola be no manina isaky ny hoe ho didina izy. Anaka namidy kelikely ny tanimbary izay nikelezany aina. Ndrisy nefa fa mbola maty ihany le raiko. Na dia efa nanao izay ho afany azy izay. Ary neninareo? Nenindray velona saingy tsy pozipozy ny fitenenana. Satria vokatra ny dona mafinazo ny lohany koa dia lasa moana, tsy afaka niteny intsony izy. Andray? Sady tsy vitan'izany fa tsy maintsy omena fanafody isam-bolana izy. Zany? Io fanafody io anefa manetsiny ny vidiny. Vokatra izany dia namidy daholo ny tanimbolinay, ny trano namboarin'ireo ray sy reniko. Satria tena tsy arako ny fanafody, ny sakafo, ny saram-pianaran'ny zandriko. Eny fa na dia efa manao ezaka mafy aza, manasa lamban'olona, hirakiraka, manadio tranon'olona sy ny sisa. Ataoko daholo rehefa hoe mety ahazoana vola, ankoatra ny faritena sy mangalatra. Fa firy ny zandrindry? Lara ihany, Dina ny anarany. Na dia teo aza ny fahasahiranana izany anefa dia tsy navelako ny ala tamin'ny fianarany Dina satria mbola kely loatra. Sady izahay efa tsy tafita ihany dia tiako izy raha mba lasa ambonimbony kokoa noho izaho. Tsoroko aminao fa indraindray aho tena mandro fotsiny mihitsy, tsy mihinan-kanina satria misy fotoana tena tsy mahita karama. Dia i Dina sy Neny no omeko izay kely misy eo fa izaho mandefitra. Kitakita sy ny latsalatsa ny patron ny fetsekilany maharary aina saingy mandra ny tena dia miafy. Hatramin'izay nefa vitako ihany. Fa nanomboka tamin'ny ny fanintona ka mila mihinana ny fanafody isan'andro ny tena nahakivy andrindra satria tena nitombo avo roeny be izao ny vola mivoaka. Kanefa ny vola miditra kely, tena kely. Tena kivy aho. Fa iny zakivy sy reraka indrindra no nahita an'ilay tolotra aza teo ambavadinareo tany ambanivohitra. Dia izay no antony nanekenao an'ilay aza? Ie, nekeko na dia mafy ihany aza indraindray. Ary androany no tena nahatsapako fa ny asa izay atao rehetra ka tsy misy mora izany fa mafy daholo. Ianalo? Mafy be amin'indry ve manatanteraka an'ilay asa? Mahatsiaro mijaly ve indry? Raha hiteny anefa ve aho hoe mafy dia horohanao? Jamais, tsy hanao an'izany aho. Izaho aza matahotra andreo dia ilozandry ka izay vao afoko papa. Aza miala izany moa ianala. Ao fa hanao nezaka rehetra mba ahatamana-ndry ka tsy elandry. Papa angeka efa tena manantenandry e. Fa zaza tsy hiala zaniko. Zaza iangavy anao hoe asa lana aloha amin'izao fahasahiranana izao fa tena very aho raha tsy miasa atao aminareo. Mba milamina nge ny fiainanay amin'izao e. Raha misy teny mahery ataoko na zavatra tsy mety ataoko amindry dia teneno aho, anaro aho. Izany aho. Ary mitaboa amin'izay ary aloha e. Matorindry fa izaho mbola nienjika asa kely ao amin'ny salon. Ianala, ina ny mahalasa sainandry eto an-jaridaina eto? Tsy misy. Mba mahafinaritra fotsiny mandinika an'ireto karazam-boninkazo maro loko reto. Manambaka ny any ambanivohitra mihitsy. Tena tsara ka.
Ie, ny tapakandro arivan-drasonga dia eto mikarakara ny reto ny tena fialam-bolony. Zany Dry, toa misento. Fa inona no mampisento? mampanembona ny any aminay ny fahitako an'reto voninkazo reto. Fa manahoana tokoa aloha ny entsin'ny zandrinareo any mba miantso azy any ve ndry? Maraina sy hariva tsy maintsy manontany an-Dina foana ka. Salama be hono izy any. Ny fianaran'ny Dina koa no mandeha tsara. Tsara kosa zany ka. Sao dia tokony andefasana vola ry zareo? Le any aza ho mbola tsy misasaka koroko. Ialala, tiako averina kely hoe le resantsika tamin'ny alarobia alina iny. Nandinika foana nandritra n'izay andro vitsivitsy izay dia lasa ny saiko hoe fa sao dia ndry le mikarakara be loatra ny papako ara no mahatonga ndry mahatsaro hoe mafy le azy. Tsy tokony ataondringe zany tsy tafiditra anaty kontratsika zany. Raha mba fantatrao mantsy. Tena fifaliako sy fahafinaretako indrindra aza no mikarakara ny dadanareo. Sady afaka andro mihitsy rehefa miresaka aminy. Tena marina nge zany Tsotra nge ny dadanareo iny Tena manoatra no ireny hoe zanany vavy ireny mihitsy. Dia lasa mahafinaritra be koa no mikarakara azy. Toy ny lasa manandray izany indray Hitako mifankahazo ery tokoa aloha nareo mianaka Fa ny hitako hoe mamafy be ny asako ange tsy hoe ianao na izy. Nareo aza tsotra be sy tsara fanabe amiko daholo. Fa le za mahatsapa hoe ohatry ny manimba fahasambaran'olon-droa zany le asako. Tsy azoko. Miteraka olana, korontana, elanelana eo aminareo sy miangaly le izy. Nefa tsy hitako koa ange izay atao Le izy asa dia tsy maintsy tanterahako. Fa raha azo atao tokoa angery antenaiko dia aleo mba tsy mandeha tsony rehefa mivoaka nareo ka tena tsy zakako ny mahita azy tezitra mafy. Tsy zakandre ve ny vava miangaly? Le vava ny lefitrianina dia manindro naza. Tsy hampahafiry ny tenina raha rehefa azoko tany amin'ny patronako tamin'ireo asa nataoko taloha akory ireny. Fa izy le manamafy ny sao aharavan'ny fitiavanareo ny fisiako. Iny mampalahelo ahy. Raha mba azoko navoaka nasehoko azy mantsy ny fahadiovanim-poko dia tsy hanana amiko akory izy na ny kely aza. Dia ndrio tokoa ve zany tsy mba manana fomba tebo-kelo ahy mihitsy na dia kely aza? Maninona hoe ry antenaiko? Manany ihany aky Maty kay mifona tompoko kay mifona oa. Je suis vraiment désolé oa. Fa ngany izy fotony ataony sery antenaiko ny dova kapokapoka mihitsy sady seny sady mifona. Papa, mba misangisangy zay ry papa. Finaritra ery arankizy mijery anareo mifankatia. Lozako nareo aloha fa sao manelingelina ny fampiarahanareo eto Surprise! Miangaly? Fa ahoana koa no natafidiranao tato amin'ny biraoako tato? Birao amin'ny fitura vadiko ange ato nomeko baiko fotsiny le sekretera hoe ampidiro ato dia nahazo autorisation avy hatrany. Fa ahoana aloha tsy tia lafo maka aty? Tiako ka. Ahoana moa no tsy ho tiako? Manao ny kialavany anaty ala any? Any izy ihany, salama tsara. Hay, arabaina, mbola tsy mialaina foana ve? Miangaly, mba lanjalanjao ihany ny teny aloky ny vavanao azafady aza irinao ho fatiny ny raiko. Ina ary ty tsy mahazaka blagy ty, mba blagy fotsiny ahy Fa zao tokoa, ndo mba hiaraka aminay rariva. Hoaiza? Hanalazy kely any amin'ny boaty, sady matja zao ny rehefa any any daholo ny akama, sady misy artista ao avokoa ny any.
Efa fantatra ao tsara fa tsy pakany ah. Ndao mo lesy a, mba rahariva fotsiny anie dia afaka elaela indray e. Tsy andeha ho any mihitsy aho ah. Ary ndry io ve moa tsy efa nilaza tamiko fa tsy hiara-dala amin'ireny namandry ireny intsony e. Ndry dia tena tsy miova mihitsy ah. Kivy ihany andraindray. Tsy mahalala fa tsy revy dia alkôla. Misy fofona alkôla foana isaky mba hita. Ka zay efa samy mihitsy e. Efa izay nafantaranao atamitsika mbola vony sipa dia aty aoriana dia hoe tsy tiana. Ka za mba nanantena hoe iova ndry nefa tsy miova mihitsy. Fa iova ninona koa anefa e. Je reste comme je suis foana rangaha. Za tsy mahay tsara velatsia izany hoe modendry be rehefa ety masonao fa rehefa any ambadika any manao any atao. Izay no efa toetrako kazaterena hiala amin'izay toetra mahazaha zay. Ay e, dia ohatran'izao foana izany no ataonao fiainana. Na efa mpivady azy tsika. Hafa indray rehefa manambady. Fa izao aloha mbola mila manao fiainana. Dia raha hiteny anao aho izany hoe ndao tsika sianao mba hiaraka isakafo raha hariva fa aza makany amin'ny boaty izany dia ahoana? Ka io aloha efa pro efa vita e, tsy azoko ajanona intsony. Dia roviana ihany ary izany vao mba misy fotoana ho antsika e, ho an'ny fitiavantsika. Tena tsy hitako intsony mihitsy izay atao ah. Ka ianao ange amin'ny atoandro tsy manam-potoana foana matetika e. Oviana moa any tsy nanana fotoana izany ka. Tadidinao za le efa nanao réservation tany amin'ny hôtely Zara Lova. Tsy afaka ianao. Tadidinao za le nitaonanao mba hiala sasatra mandritry ny week-end any Antsirabe. Mbola tsy afaka koa ianao fa hoe hiaraka amin'ny faikam-botonao. Dia mbola tadidinao koa. Oka izay ka. Leobe maheno sermonina anao. Rehefa tsy afaka fotsiny ianao rahariva dia tapitra. Aza asiana resaka lava be blibla. Okey. Ka mila resahana izany ry miangaly ah. Ohatrany tsy misy lanjany aminao le fotoana mba tokony hanamafisana ny fitiavantsika. Variana loatra amin'ny refy sy ny ditra ianao. Rehefa mila vola ihany ianao vao mba mitady ahy matetika. Tsoroko aminao fa na i mahandry aza dia efa vaky vavany amintsika mihitsy. Na izay mba zavatra tsy zakako aza tsy mba misy dikany aminao. Sa ve rehefa tena tafalatsaka be aminao aho dia izao nataonao ahy? Chérie, inona ary ty sentimental be ty? Aiza koa rangana izy bandito mansy izany fa tsy mangina. Tsy haiko ry mia. Tsy haiko hoe anahoana no tohin'izao fiarahantsika izao. Izao fotsiny atao an-tsaina. Tianao ah. Ka na tsy miona matetika azy tsika dia azo confiance foana. Tandre moa anefa no mivadika amiko ry antenaiko ah. Sao dia hoe mampirafy ah. Vitany amintsika dia efa mampitandrina izay. Fantatrao tsara fa tsy karazana bandoatra izany aho e. Chérie oh. Za mba me vola kely mba hitako rahariva. Tena tsy manana azy ho nefa. Ao ohatra hoe jereko ny portefeuille an'lahy. Ao ndrefa ina ary dia ataondry ity e. Ka omeo ary ahy e. S'il te plaît mo e. Mo e. Iny dia mandehana amin'izay mandeha za koa mbola be asy. Merci malala. Au bisou kely lahy dia andeha amin'izay ah. À la prochaine. Tsy azoko e. Tena tsy azoko. Fa ahoana ary any tafalatsaka amin'ny sipa ohatran'iny. Efa nisy fotoana niezaka nanadino azy fa tena tsy vitako. Tena hoe tia dia rirarirany. Antenaiko, tia sakafonao? Oay, fa maninona ny ateriny aty amin'ny efitranoko ny sakafoko? Ka tsy tiako ny kotabaina hisakafo any ambany ianaoko. Hitako mantsy ianao tamin'ilay vao tonga iny fa avy hatrany dia nitsilay-nakaina be teo ambony fandriana. Haiko hoe reraka. Ary mipetra amin'izay e, tia ny varonao dia tia ny lasary karaoty. Sady ianao mitia lasary karaoty be hoy papa. Dia jereo, lasopy legioma koa ny laoka. Amin'ilay tianao be. Fa voniko aho izany no mihidiko. Fa maninona?
marary nga ianao ahoe tsapaiko nefa tsy misy hafanana aza ny andronaoko. Tena marary akia saingy aretina tsy sitrapanafody. Tsy azoko fa inona ny aretinao fa ninona aretinao dia eo aloha misakafo na dia kely fotsiny ary io raisiny sotro. Tena tsy te hinana aho ao indray ary fa anane ao sokafy reny vava ary antenaiko fa aza dia be dongo ohatry ny zazakely eo sokafy. Tsy manaiky mihitsy izany ianao raha tsy mihinana eny ary manaiky fa 3 sotro ihany anefa. Ao ary ray 2 3 tsakoy tsara dia mbola 3 ihany dia mbola 3 ihany. Efa 7 izay ka oaka izay ka ao rehefa ko amin'izay fa hono fa tsy azonao lazaina mihitsy ve ny mahazo anao. Olako manokana le izy dia tiako zakaina rehefa manjary eo ianao koa no hiary baby amiko ny problemako raha zaraiko aminao le izy. Mety anjaray mora zaka ange hono na ny mahita an'izao endrika ao malomaloko izao aza dia mampanjombona ho azy ny endrika ihany koa satria tsika miara-monina ato. Izao ary le olako tsy hitako izay hanaovana amin'ny angaly. Fa maninona? Tena vehivavy tia rendrarendra loatra izy akia. Namana foana no mameno ny androtoko-piainany. Dia ilay namana nefa tsy mba namana mifampisintona miakatra fa mifampisintona midina. Miara-mirevy, miara-mamo, miara-misarigaigy, izany ny fiainany. Tsy hoe manapaka ny tenao fa adidinao no manova azy raha ny tenaiko satria olo tianao izy. Raha taratasy angampo ity vavako ity dia tena efa rovitra sy levona tsy nisy niraisina intsony raha ny fitenenana nataoko azy izay. Tena ohatran'ny tsy hiova intsony angampo iny ka. Kivy satria izaho tia azy nefa izy koa tianao fa saingy izy tia miliba sy mirevo fotsiny dia tsy tokony atao akivy izany fa tsy hainao angaly teny hoe ny fitiavana maharitra amin'ny zavatra rehetra. Mbola iova izy fa manana ny fotoana ny fiovany fa ny tokony ataonao fotsiny dia ny manao izay fomba rehetra novanao azy. Ohatra hoe bahano bebe kokoa ny fotoanany, ny fotoana lany amin'ny revo sy ny sisany ohatra lanio erahanareo somba izay no anadinoany ny filibana. Ka efa nataoko izany saingy aloha ny mahafoy ny fotoana anay toy izay ny namany. Sady ny tena mampametra-panontaniana dia hoe mba tia ihany ve izy iny? Tianao iziko? Inona moa ny arahany aminao raha tsy tianao izy? Ka somba ny volako fotsiny ny arahany amiko ohatra. Lasa lavitra be kosa ny eritreritra izany fa inona mahatonga anao hanana fisainana ohatr' izany? Ka izy angeky tsy mihaona amiko raha tsy vola rehefa mila vola izy izay vao mba mitady vola foana. Rehefa mba tsy manome dia tena vavo izany hanaovany azy izany misy fotoana ray volana tsy resahany rehefa tsy manome azy. Tena te andiny tena akia vako ny lohako. Aza lefa lavitra ohatr' izany re ny eritreritra izao fotsiny ataovy an-tsaina matoa izy nanaiky anao dia tiana ianao dia izao ahitsy foana izy raha azo atao izany
dia aza miasa saina be amin'izany re a, mbola iovy eo foana izy any andro. Ohatry fa maninona nataonao tsara jery be ohatr' izao? Mandinika anao a, dia mandinika ny toetranao, dia mahita sahady aho na dia vao fotoana vitsy aza no nahalalako anao fa olona tsara saina ianao no sady tsara tarehy koa. Misaotra, fa mbola tokony izy toy an'izany lazainao izany hoe saingy mahantra sy mavomavo ary drotriky ny fiainana. Fa ny ao anatinao ao na dia tsy tazako aza dia misy fo madio mangatsakatsaka, tena feno fahadiovana. Sambatra izay ho vadinao. Fa izay ho vadinao koa no tena sambatrako. Fa ahoana ny ilazanao an'izany? Aha, lasa mitatra be ny resantsika fa aleo anatitra vilia amin'izay ka. Eo aloha farany. Ahoana? Maninona zonao ny tanako? Ndao antsika mba andeha hitsangatsangana milady hariva. Misy toerana milay kely hitondrako an'ny rira sitraky indray. Fa maninona izao raha miangaly no entina? Efa noteneiko izy saingy tsy afaka indray hono e. Ary ao kare izay ny sento hoe ao fa andeha ahy e. Lasa koa ilay vavako tamin'ny antenaiko omaly ariva iny. Sambatra ho azy ho vadinao. Izy ilay nidaboka iny no avy dia niarina tampoka nanontany aho hoe fa ahoana no ilazako an'izany. Nidoboka mafy ny foko sady niala teo haingana so tsikariny fa mambabo any amin'ny manontolo. Na ny bika na ny endrika. Fa ny tena mampiavaka azy dia ny toetrany. Na dia tambany vohitra azy tsy nahita fivoarana ary mahantra tahaka izao aza dia tena tsara fanatamiko foana mihitsy izy. Ary tsy tamiko irery fa eny fa na dia amin'ny rasopanampy aza. Saingy mijanona ho fihetseham-po mangena ato anatiko ihany izany e. Ary afena azy totofana any amin'izay farany lalina indrindra tsy misy pahita mihitsy aza. Satria zavatra tsy ho azo tanterahana mandrakizay noho ny antsana misy eo aminay sy noho izy efa manana ny tiany. Iasa no ataondry ato ry anala tandremo. Ary tokony ho tafiditra ao anatin'ny asandry aza ny manao izay ampilamina tsara azy roa. Tianao ve ilay toerana? Tsara be mihitsy. Manakaikaiky an'izao angamba izany paradisy izany e. Tsy haiko aloha. Izaho mantsy mbola tsy tany. Fa misy inona indray e? Dinianareo ambony ambany be mihitsy ny olona. Miverena aty an-tany re a. Ka variana be aho fa ohatran'ny tsy haiko intsony hoe any an-danitra sa ety an-tany rehefa mivanjina anao. Ohatran'ny hoe anjely izany no fahitako anao androany. Toa mivoaramena be ry toy ny analy e. Ka ianao manao resaka mahamenatra ako. Ka tena marina ange izany e. Niova be ndry androany. Izay koa moa ndry vao nanao an'ilay akanjo nividiana tamin'iniko. Fa manendrika be andry ilay izy miaraka amin'ilay tenisy. Anao foana amin'izay ireny akanjo vaovao ireny fa naza pirinina fotsiny ao ka ireny aza mbola ho ampiana. Tody kely hoe ariariana. Fa maninona e? Andao amin'izay hodikodina hijery ny manodidina ka hariva eto ihany ny andro. Ndao ary faly ery nge papa na eny hoe na handehandeha tsika sy indry androany. Nefa raha mba fantany mantsy fa ahoana? Tsy akoa aza faly tahaka azy io. Nahita toerana mahafinaritra. Sandry tsy faly. Faly ka. Izaho avy mbola nisy namana niaraka tamiko nijery toerana mahafinaritra ohatran'izao.
Fa imahandra nga tsy miaraka aminao ka? Miaraka ihany izay fa tsy amin'ny toerana ohatran'izao kosa aloha hoe toerana fandehana mpifankatia ange ty toerana ity e. Raha miangaly izao no teto akaikinao teto a. Feno ery ny asambaranao hoe? Saingy tsy toerana ohatran'izao no tiany. Fa mba ohatrany ahoana loatra ho aza ny toerana falehan'izany e? Tianao ho hita? Andraso fa rehefa afaka eto tsika dia entiko kely ihany ianao hijery ny santionany. Aleo hiandro maizimaizina tsara fotsiny. Ay, eny ary e. Ato ny toerana falehandry misy ny namany. Tonga dia hiditra tsika. Ndao ary e. Tena makareny sofina be ato izany. Maneno be loatra ilay hira sady midobodoboka be. Ny olona koa mitabataba be. Sady jereo angety fitafin'ireto olona. Efa tena tsy mahalala menatra tsono mihitsy ve? Ny olona tsy manana fitafiana aza efa tsy fitany. Tena matsiravina ka. Fa izay ny toerana falehandry miangaly e. Andriamanitra. Fa mahomry. Fa misy ino? Wai, to miangaly ny famorokoroka amin'ny bandy. Izy ve io ry... Sady tao amin'ny molotra mihitsy. Wai, sady tao misafotafota be matsiravina. Sa zao ve no efa fomba n'izay makato? Andao hoe anakaiky eny tsika ianona an'izay resaka izy ireo. Nandroko indrendry aloha sao hitany. Angana. Mameriza ny pisoalasa chéri. Apio kely any aloha miverako fa tsy any any kely any matory avy eo. Efa zatra pisoalasa. Tsy mahita tory aho vao tsy mahazo safisafalahy. Fa izao aloha rehefa mitohy foana. Nao, atao hidasy aloha fa matsiro be sa vazaha chéri. Miangaly. Miangaly. Da vehivavy tsy vaniny ianao. Zao ve setry ny fitiavako anao hatramin'izay e? Miverena kely ianao aty aloha e. Piza koa zaro misitosito izany e. Avelao gasy sy mahirevy a. Ohatray. Tsy atenaiko ve ty e? Fa maninona ty koa ianao? Nga ianao ty miditra boaty indray? Eny daholo ny resaka ho teo e. Dia izao, tapitra hatreo ny amintsika. Tapitra! Efela ihany ny mahenokanao tsy teny an'izany fa mbola tsy tapitra ihany mandrakizao. Ianao tsy afaka misarakamiko izany na hoentiko gauche na hivoliko droite aza. Tsy mahasarakamiko izany ianao satria ty mizoray fotsiny dia efa mampilama anao. Analeo dia amin'izay fa tsy afaka piso miresaka fara-piso aho izao mbola makafoka be. Mbola atory any amiko koa Mikael. Da ho andeha ry anala. Bonjour anala. Manahoana? Manao ahoana ianao izay? Savaka. Maza manandry. Tena marina ve? Tena saika tsy nangina mihitsy ianao aliny tomany foana. Tena natahotra mihitsy.
Nanakotabanao ahy azafady. Le zavokotaba tsy maninona fa le fono marary ny mampalahelo ahy. Ianala mba asitrano ny foko, s'il te plaît. fa ahoana moa no izany angavianao anasitrana amin'ny fonao? Tsy haiko fa rehefa nampangina ny toman'ny foko ahy alina dia tsy nety nangina mihitsy izy. Dia farany nanontaniako izy hoe fa iza izany ny tianao anasitrana anao, dia ny anaranao no nitononony. Tena tsy tokony ho izany nefa, fa tokony izay nandratra azy ihany no anasitrana azy. Izany olona nandratra azy izany efa voalevina alina ihany efa maty ary tsy hifohy intsony. Maty? Fa nga tsy nofony akiny maty mbola tena velona somatsara any miangaly. Fa ny fitiavako azy no nitotofako sy naleviko ary tsy ho foaziko intsony mandrakizay. Izay no anton'ireny ranomasoko alina ireny nandevina azy ny foko. Hatramin'izay tokoa ania tena tia azy loatra jamba ny fitiavana azy. Hany kanefa tafahoatra aza ny nataony dia mbola nandevitra ihany aho. Fa iny alina iny kosa efa tsy izy intsony. Efa vonona amin'izay zasy ny lamba mena ny foko andevina azy mandrakizay. Mbola fanapahan-kevitra anaty hatezerana ny ianao aza mandray fanapahan-kevitra mihitsy aloha raha mbola anaty hatezerana. Tsika tsy tezitra intsony aho. Tsofiko rano somatsara izy hanohy ny lalany efa nanakalozany ahy. Hanohy an'izay safidiny fa za tsy hanaraka alahelo azy akory. Fa ny foko fotsiny, ny foko mbola misy ratrana velany na dia efa voalevina azy izy, dia mitady mpanasitrana. Tsy hitady lavitra nefa fa eto anilako eto misy fohy efa hitany sy tsapany hatry ny ela fa afaka manasitrana azy tanteraka. Ianalo, mba tiavo aho. Antenaiko tsy izany natao hoe fitiavana amiko. Tsy hoe voadona avy any dia andeha hitsotsotso iantsampy any amin'izay manandria fotsiny, fa mila mandinika tsara ary mila miala sasatra kely mihitsy aloha. Aza maika rery antenaiko mbola ho avy eo foana ny anjaranao raha tena tsy hiaraka amin'ny miangaly intsony tokoa ianao. Efa tena nandinika lalina nge ary analy ary ny tsy fantatrao dia efa andro vitsivitsy izay no nanomboka nisy fihetseham-po taminao tato am-poko, saingy no ezahako ny fafana foana izany satria mbola tsy ravany taminay sy miangaly. Fa ankehitriny kosa efa fotoana izao ahafahako manondraka an'ilay fity vaovao. Dia tsy inona izany fa ny fitiavako anao. Antenaiko Ianala, aza mandavy hatrany moa c'est t'en supplie. Maka fotoana dia ho tsapanao fa tiako ianao. Allô? Manao ny Dina? Vaovao? Ahoana tsara? Izany ve? Ndraikako ao fa hiresaka amin'ny ato an-trano dia ho avy izao dia izao ary. Fa misy inona hono ry Anala? Marary mafy hono neny, dia ahoana ny ataoko? Antenaiko anefa ity miasa. Ao fa tsoko vetivety izy. Allô? Marary hono seny reniny Anala fa afaka manatitra azy ve se zao dia izao? Ok, haingany se. Ahoana hono? Ho avy izy. Ary milamina ihany aloha na izany azy. Dia mahatanjaka fa hitsabo marary nge. Za moa no nikolemako dia tsy mba afaka nohany akory fa dia mitondra mbavaka rehetra. Misaotra tompoko. Aleo aloha tonga dia akakanjo dia tonga dia lasa rehefa tonga eo antenaiko.
Savandry, ao tsara. Tena mitebiteby be manamafy Alamino moa ny saina aloha Zany io misy jus glaciaire isotrondry. oka aloha izao ka tena tsy mahinana. Matory indray ara aloha mbola misy adadray sasany eo mantsy tsika vao tonga any ange. Ka tena tsy ahita tory amin'izao mihitsy ako. Fa maninana janao fiara? Vetivety fotsiny. Avy fihiniko vetivety indray. Tsy ela fa vetivety. Hitako mitebiteby loatra indray. Zay. Velomy amin'izay ny fiara ka tena efa teo tonga mafy Hoentiko mafimafy kokoa noho izany zany. Tsy haiko tsony izay ataonao. Azafady raha tena haiko fa ianao manampy andray ty no ankizy tiana koa. Azafady Micomprendre be andriaka. Aza manao azafady zany. Misaotra ihany tena haiko misaotra fa tena sahirana ianao nanampy anay tamin'ny fikarakarana ny neny. Tsy misy tokony isorana zany na kely aza ry anala. Mbola hiezaka nampy anareo bebe kokoa aza. Fihinana mampisento. Diso mikarakara loatra ianao. Mba ho voalohako ve ny vidin'izao fandaniana be ataonao izao Sady tsy maintsy ho neranao izao za tsy hanaiky. Tsy maintsy ho neranao izao. Fa tsy vola no hanoneranao azy. Fa inona? Fanafody. Fa fanafody inona koa? Fanafody ny foko. Any aminao no misy azy. Fa maninona zany ianao no mivaramena fotsiny fa tsy mamaly? Satria tsy hitako izay havaly ianao. Ianalo, tiako ahy ianao. Tena marina Ka tsy mendrika ho anao aho zezavy Fa ahoana? Ianao aza ny tena mendrika ho ahy. Tena tovovavy mendrika ange ianao Sady toko mbola misy tady tsy tapaka eo aminareo sy miangaly arako. Tady tsy tapaka? Ie. Izay tady tsy tapaka eo aky. Tsy efa niteny taminao aho fa tapitra nanomboka tamin'ilay ranomasoko ndray alina iny ny fiarahako taminy. Efa tsara livenana ho azy zany miangaly zany ry anala. Tena marina Ka izy izao mbola hisisika aminaoko. Teo very fotoana io izy raha mbola anatena hisisika aty amiko Efa reny ve ny zavatra hitan'ny masoko dia ianala. Todinga endry aty amiko Fa maninona? Eo moa vetivety dia jereo ny masoko. Jereo tsara foana dia valio ny fanontaniako. Tia avy ianao ianala. Fa maninona ry ny miondrika? Hoay midobodoboka be koa mifondra izany. Fa maninona ry? Avitsory aloha ka aza tazonao mafotra izao Eo ary moa fa aza miondrika dia jareo tsara dia valio. Aza siana laingana kely aza. Tsy avotsotro feto ianao raha tsy voavalinao tianao saingy tsy Zay fotsiny tiako ho re. Ao fa avotsotro amin'izay ndry. Fa onge inona eo amin'ny masondry io aky? misy inona masoko? Ao aloha jereko. Fa iny ty ataonao? Tiako ianao dia ianao koa tia. Zay ny dikan'iny. Oui, entrez. Chérie, bonjour.
miangaly mipetra tsara ianao aloha fa mbola tezitra amiko anga ela mba retireto mamy lesy reny fahina azy ty makalahako be ty. aza matahotra ianao fa tsy tezitra izantsony hitsotra ny sirarosoanao aza no ataoko. aza manao fa tsy hanakatsakana anao amin'izay tianao intsony tsy azoko ny tiany latenenina. efa natsahatra tamin'ny alina nahitako anao ny viravirainy bandy iny ny fitiavako anao. Maninona? Fa ianao ve mitapy ohatran'ireny mihitsy ny olona rehefa manalazy fa tsy hoe miviravirainy justa manalazy fotsiny ireny. Manalazy dia mifanoroka molotra. Ny programa atorany aminao moa manginy fotsiny. Efa hoe désolé eno voaraiko ny fifonanao ary mamelanao fa zavatra tokana fotsiny no angatahako aminao. Aleo hifarana hatreo ny momba antsika ary aza elingelenao tsony dia isaraka aza miteniteny fona moa chéri haiko ianao fa tsy mahafoy afa mampijaly tena mamolaka eo fotsiny. diso anefa ianao efa décision ferme amin'izay ty indray mitoraka ity. efa mahiratra ankehitriny hatramin'izay nanondraka ny kolokolo ny fitiavantsika ka nda dia nataonao tsinitsinina sy fakana vola fotsiny aza dia niezaka nanondraka azy foana. Fa marina ny tenin'ny papa, ny fitiavana dia toy ny zava-maniry sy ny zava-mananaina rehetra ihany. Na dia kely tsy bitika tahaka ninona azy izy eny am-piandohana dia afaka karakaraina, kolokoloina, tondrahana, omena sakafo. Raha manao anefa izany fa manjary tsy vanombanina. Ary rehefa tiana vonoina io dia mety maty. Rehefa tiana afindra dia azo afindra io fa atao tsara fototra sy zezika fotsiny. Marary be lohako amin'izany hoahoahoaby ianao izany. Fanontaniana tsotra napetrako aminao tena fonao zany. Tady dy fa olona manana maha izy ange tsy hoe mandoka ny tenako fa hanana an'izao vehivavy izao na endrika na bika na fahaizana. Ka vao avotsitra eo dia betsaka miandry sy mitaty avy ka manontany ianao farany hafa sao anary jokery zato izy zangy rehefa lasa eo ka tsy ho azonao atsony hiverina tsony dia amin'ny foko manontolo ny ilazako aminao hoe mandehana. Tonga dia asaivo tatazan'izay efa miandry anao any ianao, c'est pas grave. Tsara tsodrano ianao. Dia izao koa aza elingelenao tsony ny fiainako. Atao farany androany ny akanesanao aty. Ny amo ny numéroako efa novaiko mba tsy hampisy fifandraisana eo amintsika tsony. Mazava tsara aminao angambo izay aleo voaiko mihitsy mivaravarana. Mandehana amin'izay anao mandehany. Ohatra ilay ty so heverinao fa mitamby aminao koa ary ny sipa. Lasa koa toy anala manao ny antenaiko dia tsy mba ny tsy anainse izy ry antenaiko fa andeha taxi broso endry dia ahoana no nahita andry lalana anakaty. Niantso anao fa tsy nandeha ny telefoninanao dia niantso amin'ny papa dia ny raha ny aingana ny sofera ny aka teny amin'ny fiantsonan'ny fiara fa hoe soferony fa manina raha niantso mialoloha dia nalaiko tany ka sao dia anahirana anaoko. Efa tonga soa atao trano izy io dia izay ny zava-dehibe. Andeha hitsotsotra any amin'ny efitranoko aloha fa lozako nareo roa. Ianala efa savavy indry efa tsy manenina ka. Dia ahoana? Atao amin'ny salon angehtsika misy mahita eo fa mipetra tsara. Dia manenina raha misy mahita. Vao mainka aza faly papa raha mahita misakambokambona andry ohatran'izaoko. Ka papa faly fa imengalo tsy faloko. Inona tsony moa ny olana na hitany azy izao olona efa tapaka sy rava tanteraka angeny aminay rava tanteraka nefa manidy trano mihitsy ary nareo tao amin'ny birao anao tamin'ny maraina fa nampiaraka tamin'ny mengaly. Fa ngandry tany
Sa iza ny teny andrian'izany? Tany aho nasaiko nentin'ilay sofera amin'ny papahanao tany aho hoe mba hanao surprise ho anao ny amin'ny fahatongafako. Dia vao tonga teo izay dia nisy olona nanakana avy hatrany fa hoe mbola miresaka amin'ny madama no monsieur antenaiko. Dia maninona koa izao ny fiteny no atao mitsatotsatoka be ohatran'izany? Haiko anieny mahazo andry io e. Sary-piaro. Sary-piaro inona koa e? Irarosoanao aho za hoe tanteraha hatramin'ny farany ianareo. Izy ny tena sahazanao. Non kosa e, tsy fantatry indry akory ny zava-niseho Hita tao. izany e. Ianao kely ange ahy e. Tonga tsy lera tao amin'ny biraoako izy. Dia sara kokoa aza satria mbola tsy niteny tamin'ny fomba ofisialy aho fa rava nitady mamatotra anay. Dia niteneniko taminy izany. Dia izao efa rava tanteraka ny aminay. Dia ahoana hoy izy? Izy koa no manja e, tsy mitamby. Vao misaraka hono izay dia efa misy bandy mitaty azy avy hatrany sy ny sisa e. Dia izay vita ny resakay no sady vita tanteraka ny aminay. Dia tena efa nisaraka tanteraka tokoa ve ianareo? Eno tsy mino aho mihitsy ndry ianalo. Afaka miaraka manoratra tantara vaovao amin'izay tsika sindry. Efa namadika pejy vaovao aho. Dia ny anarantsika roa no nataoko lohateniny. Ianao tia mba mahay miresaka. Azo diandry fanina moa e. Efa célibataire aho izao. Efa afaka mity an'izay irin'ny foko amin'izay. Ka ekeo moa e, s'il te plaît. Hoay e, andraso aloha, fa maninona koa masonao? Maninona? Fa misy inona? Aza manova resaka eo Tsy hoe manova resaka fa tena io nge midina kely eto hijereko azy. Fa inona ny ao e? Ianala, noroanao no molotro. Midika ve zaho fa... Midika izany fa vonina hanoratra tantara vaovao iaraka aminao aho. Tiako ianao antenaiko aho. Ianala, faly be aho. Oe! Misaotra Ianala. Tsy misy isaorana fa fitiavana omena be dia be raha misy. Fa voako indray ianao tamin'ilay oroka mamy teo Tany tanàna mantsy efa voanao dia mba tratra kokoa ianao androany. Ndry Monsieur milay ohatran'inona fa tsy fantatrao anga fa afoan'inona miady azy izay. Vao e varavarana io Miangaly, fa mbola inona ihany ny ataonao aty? Tsy efa niteny ianao aho fa atao farany tamin'iny andro iny ny fandehananao aty. Iantenaiko, fa nga dia tena mbola ao am-ponao foana ny adiady ireny e. Aza manao an'io moa malala, mba resaka mibe ambi-po fotsiny an'iny ary iny. Tsy haiko aloha ny ianao e, fa ny averimpo ihany fa efa tapitra. Rava hatreo mitady nampifandray taminao. Ka zao ry mpiara-miasa namako raha mbola hitanareo mielingelina manodidina ny toeram-piasako vehivavy io, dia iantsoy sécurité avy hatrany. Ary ampahafantariko anareo androandro fa izy ny vadiko. Efa tao atsoatsy ny raharanay, Ianala no anarany. Ka raha izy no mitady lakile amin'ny biraoako dia omeo azy avy hatrany. Maninona? Dia sankala amin'ity ve naka amin'ny malalako? Dia ity indray izany no voko fa zaho Ahitsiko kely aloha ny teninao Tsy izy ny naka fa zany ny naka azy. Iantenaiko mbola te anontany ianao farany eto imasony Miangaly sy reto mpiara-miasa aminao reto. Iza ny tianao? Iza ny safidinao aminay? Mbola afaka miova ianao raha toa ka... Ianala, ndrio
tena tiako ndry. Aza nytaniana izany intsony afa na tonga 900 aza ny fanontaniandry izany dia tsy hiova ny safidiko fa indry. Eny ary misaotra. dia tena nangalarindry izy dia faly ery ty indry. Tsy nangalatra akiry miangaly fa nahita latsaka. Hitako izy na tsipitsipindry, tsy nirara indry, nataondry an'izay tiandry, nakandry tombotsoa fotsiny. Volamena latsaka ambovoka izy. Hitako ka dia niraisiko, nareniko. Nahita latsaka fa tsy nangalatra. Efa tsara karakara ety amiko izy ary aza manandry efa tena tiaviko amin'ny foko manontolo izy. Nenareo efa tsy anjara angamba. menatra anareo. Eny tena efa teto am-pelantanako tokoa izy no natsipiko navelako io sombovoka ka lasa ny sasany nainkarakara. Indrisy afatra petrako aminao mpiaino. Aza mihevitra mihitsy hoe rehefa tena tianao ny olona iray dia hoe azo antoka fa tsy hanaranao za mihitsy izy ninona fanararaotana ataonao aminy. Fa io fitiavana io azo afindra toy ny zava-maniry rehefa hita fa tsy tsara le tanina ambolena azy. Nahita latsaka. Tamin'ilay tantara nosoratan'Rajaonary manana sombiny aina sarobidy. Novelomin-dralala sy Christophe Rabearimanana. Niaraka tamin'ny Sofaniry sy Nanja. Nandray feo sy Nana Tontosa. Nanja Razafindrakoto. Nandrindra ra teknika. Mamy Arivony.